Salama daholo io. Andro indray ho resantsika ny mahakasika ny Mark Tatandraza tamin'ity herinandro ity. I Mark Tatandraza moa izay hitantsika tsara tao anatin'ilay vidéo izay niparitaka tao amin'ny Facebook tao tamin'ity faraparan'ny herinandro ity fa tena tao anatin'ny ranomasy tanteraka raha vao nandrefa tsy lany solombavam-bahoaka Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy izay isany raisiny toy ny anabaviny moa araky ny izay vidéo nambarany izay hatrany. Satria Lalatina hoy hatrany i Mark Tatandraza dia isany ireo olona izay niarany tolona taminy mba nahatonga an'izao fitondrana izao ny joro ka tena malahelo mafy ny tenany raha vao naheno an'izay tsy fahalaniny ilay anabavy malalany izay hoy izy hatrany. Ka raha vao nahita an'izay ranomasony Mark Tatandraza zay moa ny rehetra amin'ny mahampôstôly azy dia nametra-pantanina amin'ilay hoe fambararoza ve izao ranomasina apôstôly izao sa ahoana hoy nareo? Mety azo isaintsainana ve izao fa ho avy tokoa ny andro farany? Hoy ireo izay mpanaraka an'izany Mark Tatandraza izany. Izay moa no vaoabasina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny CC tamoatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndawary. Mialohan'ny idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay ranomasina apôstôly izay moa dia ndao aloha fantarantsika ireto vaovao manaraka ireto. Any Antsohihy rehefa nivoaka ny valim-pifidianana dia nandefa hafatra i kandida Vanessa izay kandida tsy miankina tao Antsohihy tao ary vady andefomandry izay navelany tombokolahy solombavam-bahoakan'izy ireo teo aloha député Jojan moa izany. Nitondra fisaorana ho an'ny vahoaka n'Antsohihy sy ireo stafy nanampy azy tamin'ny fifidianana ary Andriamanitra Andriananahary izay nanome hery sy fahasahina ary tanjaka nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny kandida laharana faharoa Vanessa Justicia na mpanakanto Vanessa moa ny afantarany be sy ny maro azy. Nambarany fa adimasina inona tao iny koa miarahaba izay ilany ary mankahery kosa ho an'ireo namako izay tsy lany. C'est la vie. Nisy ny ezaka natao noho ny fitiavana matoa nirotsako fidina koa mangasitraka atsika rehetra hoy izy hatrany izay nirarisoa ho an'ny tanàna izay iaraha-manana. Midika izany fa izay le toetsaina hoe mahazaka resy satria ny mirotsaka ho fidina dia tsy voatery handresy foana fa tsy maintsy misy ny resy ary tsy maintsy misy ny mandresy. Ka rehefa resy dia tsy lava resaka ohatran'ny sasany izay tsy mahazaka resy fa maneke resy rehefa resy. Ka izay ny toetsaina tsara lentahaka ary mirary ny rehetra izay resy mba hanao toetsaina tahaka an'izany nataon'ny mpanakanto Vanessa izany. Raha izay moa ny fanambarana izay nataon'ny mpanakanto Vanessa dia nitondra ny teny fiarabany ny député vaovao ihany koa Eliana Bezaza izay kandida solombavam-bahoaka tany Mandritsara tany. Mitohy ny tolona ho an'ny fampandrosoana any Madagasikara hoy izy hatrany. Kandida solombavam-bahoaka tao amin'ny distrikan'ny Mandritsara Eliana Bezaza izay sekretera nasionaly ny antoko PSD izay anisan'ny nitarika tamin'ny borompifidianana maro dia nitondra teny fiarabana ho an'ny kandida rehetra voafidy ara-pomba ofisialy. Nivoaka ara-pomba ofisialy nivoaka mpifidianana solombavam-bahoaka iny. Mamerina ny fisaorana ho an'ny vahoakan'ny Mandritsara manontolo ny tenako. Singaniko manokana amin'izany ireo nifidy ahy sy ireo nametraka fitokisana tamiko hoy hatrany Eliana Bezaza taorian'ny famoahana CC nivoaka mpifidianana ofisialy. Tsy ahivana fa anisan'ny distrikta nahitana ny tsy fahatomombanana sy fandikandalana maro tato amin'ny distrikan'ny Mandritsara nandritran'ny fifidianana indrindra teo amin'ny fanangonam-bokatra. Tamin'ireo borompifidianana nahitana ny délégué ny kandida tsirairay dia saika resy mandrakariva ny kandida Irmara miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina.
Maro arak'izany ireo vokatra nampiahiahy tamin'ireo mpifidianana sasany ka nanakina izany ny kandida maro tao an-toerana. Anisan'ny naneho ny heviny mahakasika ny zotram-pifidianana Ramatoa Eliana Bezaza sy ireo kandida namany hafa. Tsy iverenako intsony ireny fanambarana efa nataoko ireny satria ny zava-drehetra dia lahatra sy kabarin-janahary avokoa. Misy dikany sy antony avokoa ny zavatra rehetra izay mandalo ka samia mandray ny tandrify azy avy. Io ny hafatra napetrany ho an'ny tsirairay. Aoka isika ifaly amin'ireo sombavombahoaka voafidy ireo. Ny tenako manokana dia miarahaba anareo voafidy rehetra tsy ankanavaka. Sy nganiko manokana ianareo namana avy amin'ny fanoherana izay hanaovana poatsatroka fa nahavita fahagagana. Mahaleova mahalasana avy ianareo rehetra aza alavirana ny voaka izay sahaninareo. Mahaiza mihaino sy manatanteraka izay vita. Nahita aza fa tsy misy ny intimana ny firenena. Tompon'andraikitra ianareo ka raiso an-tanandroa izay andraikitra nankin'ny vahoaka aminareo izay. Hoy ity sekretera jeneraly ny antoko PSD ity. Nilaza mazava ihany koa ny tenany fa mitohy ny tolona ary hiezaka kokoa handray an-tanana ny fampandrosoana mivantana ny firenena ny tenany amin'ny alalan'ny famokarana mivaingana sy miainga avy anivon'ny fiarahamonina. Ireo no ambangovango ny hafatra izay avy tany amin'ny Ramatoa Eliana Bezaza tamin'ity herinandro ity. Ndao amin'izay moa ho resahantsika ny mahakasika ilay ranomasina apôstôly izay avy any amin'iny faritry ny Bekily iny. Nanaitra ny maro raha nahita any Marta Tandraza izay nigogogo nitomany tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook tao tamin'ity herinandro ity. Maro moa nametra-panontaniana raha nahita an'izay ranomasy tsy mety ritra any Marta Tandraza izay satria nitomany ilay apôstôly ho ireo mpanara-baovao mety ho fambaraloza ve izany sa ahoana. Nandritra izay ranomasy izay moa dia nanazava ny antony nampitomany azy Marta Tandraza fa noho ny tsy fahalaniny ranabavy Lalatina ho izy no antony mahatonga azy mitomany satria malahelo mafy ny tenany amin'ireo izay isan'ny dinosaure izay éliminer tao anatin'iny fifidianana sombavombahoaka iny ho izy hatrany. Ireo dinosaure moa ho izy ny andry ny ankinany ny fitondrana ary ireo no isan'ny nitolona ka nahoana ho izy no misy ahintsana tahaka an'izao. Mba rariny ve izao Andriamatofoloha ho ilay sekretera ny raha nanao fanambarana tamin'ny video manaraka an'izay ranomasony Marta Tandraza izay. Tsy nety nampanginina mihitsy moa i Marta Tandraza tao anatin'izay ranomasony izay fa dia tena ontsa tanteraka ny fony raha vantany vao naheno an'izay ranabaviny izay tena maminy ary eo ankaiky ny fony izay tsy lany izy sombavombahoaka tao faratsiho na dia efa niezaka nanao aintsozavatra aza amin'ny fanaovana fampilezan-kevitra sy ny fizarana ny koveta sy ny maro isan-karazany. Nazava sy nahitsy ihany koa ny hafatry Marta Tandraza ho an'Andriamatofoloha tao anatin'izay ranomasina apôstôly izay. Nilaza mahitsy tsara moa i Marta Tandraza fa avereny tsy misy atakandro io mitoerana mahaminisitra azy i Ramatoa Lalatina ho izy fa raha tsy izany dia ho sahirana isika noho i Lalatina izay isan'ny tena namantsika ao anatin'izay tolona lehibe izay ataontsika amin'izao fotoana izao ho hiatrany Marta Tandraza. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Sotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy sy tao matahotagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia marary soa.